Izay dia nanatanteraka ny fikaonan-doha isika tetỳ amin'ny centre de conférence internationale Ivato. Fikaonan-doha izay nahitana ny fandraisana anjaran'ny malagasy rehetra na ny teto Antananarivo teto an-toerana izany na ny avy amin'ny faritany rehetra ary indrindra ihany koa ireo malagasy rehetra any amin'ny firenena izay nandraiky Ramambazafy nandraiky Solomena ary mazava ho azy nafana dia nafana ny fanehoan-kevitra ka nahitana izay fanamariana avy amin'ny vahoaka malagasy mba ho fitsinjovana izany asy-pirenena izany famerenana amin'ny laoniny ny fanajana ny zon'ny firenena malagasy izay tsy iza fa i Madagasikara. Noho izany dia ankasitrahana isika atreto amin'izao fotoana izao mbola tonga manatrika, tonga mafana fo, tonga miombona, tonga mifandray tanana ary vonona iandry izany tatitra avy amin'ny vahoaka malagasy izany. Noho izany dia ho tantaraina vetivety amintsika inona ny zavatra iseho androany. Ho hitantsika eo rehefa avy eo ireo artista maneho ny kanto malagasy manome aja izany soatoavina malagasy izany. Aoriana kely isika dia ahita karazana hetsika maro isan-karazany, eo ihany koa ny fandraisana anjara ny lehibe ny gouvernementa, ny prime ministre ary indrindra ny tena andrasan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao dia ny ray aman-dreny ny ombonantsika ny filohan'ny repoblika ny Madagasikara izay andray anjara fitenenana ihany koa any amin'ny fotoana manandanja faraparany ihany. Noho izany dia asaina isika rehetrarehetra, asaina mpitiavana mba ao anatin'ny hafaliana, ao anatin'ny filaminana, ao anatin'ny fanantenana, ao anatin'ny fifankatiavana sy firahalahiana no anehoantsika izany famaranana ny fikaonan-doha androany izany. Eto ary dia manentana ireo artista sahady aho hitondra n'izay kanto malagasy izay ho raisitsika mitehaka tomboky lahy sy tomboky vavy.
Yeah.
mahafinaritra ny fanehoan'ny maha-malagasy mahafinaritra ihany koa ny fiomgonako tao antsangatsika indrinaneny saina eny ampianatanantsika eny aofaofay tsara misaotra toko izany no marika fa saro-piano isika malagasy raha vao mikasika ity madagasikara mamotsika ity misaotra toko amin'ny fanovoafanany saina maro dia maro isika ao ivelany ao rehefa manomboka tsy tafiditra ao amin'ny sehatra toa dia efa misy efitrano lehibe natokana hafa ihany koa ahafahantsika mahita mivantana ny zavatra rehetra mitranga ato anatin'ity efitrano malalaka ity efa misy tompona andraikitra mitondra antsika any amin'izany toerana izany ao amin'ny varavaranao dia manasantsika andeha hiroso tsikelikely ho any amin'izany efitrano efa natokana mba ho fanitarana ny fahitana ny zavatra mitranga rehetra ato anatin'ny efitrano makasitraka tompoko mbola asaintsika ihany ireto mpanakanto malagasy ireto hitondra foana izany seho maha-malagasy izany makasitraka tompoko lasy tompoko fafy
Mahafinaritra ny fandraisana anjara ny artista malagasy sy ny artista malagasy no tokony handray anjara fa isika ihany koa zao dia mba handray andraikitra kely. Misy ika iarahantsika manao dia ampiasaintsika ireny saina ampelantanantsika ireny. Nosy Malagasy isaky ny miteny aho hoe Nosy Malagasy dia mamerina nareo harem-pirenena sady ampiakarina ny saina ao aorianan'ny Nosy Malagasy faharoa, lova ho an'ny tanindrazana, lova ho an'ny taranaka. Averintsika Nosy Malagasy. Izay fotsiny ve ny tena feo antsika ato? Averintsika kely hoe Nosy Malagasy. Nosy Malagasy. Nosy Malagasy. Lova ho an'ny taranaka ny faharoa. Harem-pirenena ny voalohany lova ho an'ny taranaka ny faharoa satria izay koa ilay lohahevitra manentana antsika nandritra ity fikaonan-doha ity. Averintsika ataontsika tsara harem-pirenena ny voalohany ny faharoa lova ho an'ny taranaka. Nosy Malagasy. Nosy Malagasy. Averintsika farany dia ataontsika farany izay mafy ho tonga any amin'ireo tokony ampefana. Ao ary Nosy Malagasy. Nosy Malagasy. Mankasitraka tompoko.
Tompoko lahy sy tompoko vavy ry atapitratroko ilay niarin-dosy ry andohatendro nylay arisaina. Voalohany dia manolotra ny teny fiaravana ho antsika rehetra ho an'ny fiaravana atolotra nareo dia arabaina tao voninkazo ianareo ka ho tsiditsidia ny lolo marevaka manjaka ny fahatsarana. Arabaina tao vorombola ka mivoaka ho maro mpaniry. Arabaina tao olo malaza ianareo ka mivoaka maro mpitazana, miady maro mpandrisika, mandresy maro mpiompy. Araba tompoko lahy, finaritra tompoko vavy. Radoary velona tony an-danonana amin'ity anio ity koa mijoro ny tena mitondra n'izao fitenenana izao dia tsy miambo ny aviavy tomaritariko akory ka mitao any soan'ny hafa, ny ravo ny soan'ny sery, ny voa ny soan'ny feo, ny faka ny soan'ny tany, fa irona antsona hoe dingadingana amoron-dalany sady foningitangita tao katsaka fababy ka fanimpenajesim-boly teny meny zao ka mahasolanga fa raha tsonomena kosa dia mahajoko. Miala tsy miala eo anefa raha hitondra n'izao fitenenan'izao satria ny miteny tsy miala tsy ny mantsy re olona dia impito mahita ny maizina tahaka ny Senegal jamba manao solo mainty miditra pinelina amin'ny sasakalatra ny delestazy amin'ny maizim-bola indrindra. Koa dia miala tsiny tompoko lahy, miala fondro tompoko vavy. Voalohany dia isorana Andriamanitra fa na nikiasa ary isika olombelona dia nilahatra kosa an'Andriamanitra ireriana. Ny mpitondra ny tany sy ny fanjakana dia irarintsika ahita levitra fatratra mba hiadanan'ny ambany lanitra. Ary ny folo amin'nda tandroko ary ny vozo dia mirary soa azy ireo isika tsy aratrany an-tanantena, tsy ho fatiny an-tanan'olona fa ahita levitra fatratra kosa mba hampandry fahalemana ny valala tsy mandady arina. Ary sika rehetra manatrika an'izao famaranana ny fikaonan-doha momba ny Dinika Nosy Malagasy izao dia tsy hainy tsy hanolotra firarian-tsoa engany ny firaisan-kinantsika izao ho tahaka ny vato lampinakaratra milevonelona tsy loha
tanin'ny andro tsy araka raha koa fanaizina tsy matahotra latsahambara raha tsy toro ho zato taona hipetrahana ary ho fotoana ionenana eny aharitra ny taona rehetra mifandimby izay no hoe fa tendava manitsana vitoko ny taolo ary sorotohan'ny lalakobaka hatsangy irosona ny amin'ny fandaharam-potoanantsika ny amin'ity anio ity isy ny ira-pirenena aoran'ny fahatongavan'ny filohan'ny repoblika dia misy ny fandefasana ny horonantsary fohy makasika ny Nosy Malagasy aorian'izay dia isy ny sehatra ara-kolotsaina izay irana miaraka amin'ireo mpanakanto manana ny lazana aorian'izay dia handray ny fitenenana ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta ary amarana azy dia ny kabarin'ny filohan'ny repoblika aorian'izay dia isy ny fiarahana miala etaeta izay ao ivelany ao noho izany dia tsy atakataka tohanankaratra isika na iolon'olona tohanandrivitra fa iaraka tompatorana ny kopa iaraka lazy torana ny tasy indrindraindrindra ny amin'ny fitakiana ireo Nosy Malagasy izay nosy amin'ny Malagasy tomboky lahy sy tomboky vavy ny mampiavaka antsika Malagasy dia ny tenin-drazana ny tanin-drazana izay tiany tenin-drazany tiany tanin-drazany izay tiany tanin-drazany tiany tenin-drazany ary anisan'ny fiandranam-pirenentsika Malagasy ireo Nosy Malagasy izay mbola eo ambany vahon'ny frantsay noho izany dia mila mijoro isika amin'ny antsoina hoe fanahy-pirenena ijoroana ho an'ny tanjanaka noho izany tomboky lahy sy tomboky vavy mitaky olombonina sady vanina mitaky olombanina sady vonina fa misy mantsy ny vonina fa tsy vanina misy ny vanina fa tsy vonina fa ny ilaina kosa dia hoe sady vonina ny vanina ho an'ny tanjanaka tomboky lahy sy tomboky vavy hiditra amin'ny fandaharam-potoana manaraka isika nefa milohan'izany dia miandry tanteraka ny filohan'ny repoblika sora tomboky lahy makasitraka tomboky vavy
Livre républicain Madagascar. Tumpoklasy tompokovavy ramodambola ny ramodanitra ho ny ramodambany lambo lava ny ramodambany lambo lava lavalava landidrary tsy lava-dinika tsy lava-tafa fa mahatsiary tokoa fa Madagasikara manana ny satany, Madagasikara manana ny fiandrianany, eo am-pitsanganana no irodonantsika ny hira-pirenena andininy telo.
Tompoklasy tompoko vavy raha mirotsaka hono ny ratokana midona ny orekerinandro raha mitsimboka ny letsaha mitrevina ny anatanety mba manontany tena lany velona manao hoe fanahoana lany maty no tsy manam-pandriny ny maty tompoko dia efa mandry vovotany fa ny velona kosa dia hitady ny tany ipetrahany sy hitady ny hitaky ny nosy-drazany izay nosy malagasy any malagasy koa anomboka an'izao fandaharam-potoana izao isika mbolina mamerina ny teny fiarabana ho antsika rehetra araba manao ny tsarotsarona araba manao ny soahosoavina araba manao ny mendrika tsy horendrika aorinan'ny izao fanazavazavana izao dia isy ny oronantsary fo izy fanaviadiana momba ny reo nosy malagasy aorinan'izay dia isy ny seho sehatra ara-kolotsaina izay hototsain'ireo mpanakanto maro samihafa isy ny fandraisam-pitenenan'ny andriamatoa prime ministre lehibe ny gouvernemanta aorinan'izay dia isy ny seho sehatra ara-kolotsaina sy tononkalo izay momba ny mahakasika ny nosy malagasy ary farany andray fitenenana ny filoha ny repoblika ny Madagasikara tompokolahy sy tompoko vavy mananjara raha samy mananjara tompoko izao fotoanan'izao mananjara samy mananjara ho eo satria ny tontokana iraha mandre dia anankaratra ihany fa ny eto amintsika kosa dia mananjara satria hitaky tanteraka ireo nosy malagasy isy ary ny seho amin'ny alalan'ity fanadiadiana fohy momba ny nosy malagasy ho amin'izay finaritra arsika tompoko ny atao hoe nosy araka ny famaritana iraisam-pirenena dia izay tany voajanahary ho didin-drano na ranomasina ary tsy difotra rehefa miakatra ny rano mahafeno ireo fepetra ireo ny telo amin'izy nosy malagasy efatra dia tsy iza fa Europa, Rouen de Nova ary Glorieuse. Ireo anarana vahiny ireo no voatanantsoratra hatramin'ny nametrahany Europeana azy. Portugais, Anglisy, Frantsay. Fa taiza isika malagasy? Dia azo inona ve hoe tsy nisy mihitsy mpiandrika vezo na mpanjony sakalava nivohiny lakampiara misy ilay raha teo ka tsy nandalo tamin'ireo nosy kely ireo na indray maraina aza anjato taona maro ny alohan'ny idirany Europeana ny ranomasina Indiana.
noho izany indrindra no nikaroana izay mety anarana malagasy ny antsoina ireo nosy ireo. Nosy sambatra no glorieuse, nosy kely no Juan de Nova, nosy bedimaky no basasy da India, nosy ampela no Europa. Tsara ho fantatsika fa ny nosy ampela na Europa 370 kilometatra avaratra andrefan'ny toliary no lehibe indrindra satria manana velarantany 30 kilometatra toradroa. Ny nosy kely na Juan de Nova no akaiky indrindra ny tanibe Madagasikara raha 50 kilometatra fotsiny avy eo tamboho-rano. Ny bedimaky na basasy da India dia vondrombato tsy azon'ny olombelona anorenam-ponenana noho izy safotra no indroa isanandro. Ny sambatra na glorieuse kosa dia akaiky kokoa ny nosy be sy ny tanjona boba omby antsointsika hoe Cap d'Ambre. Raha ny 2 aprily 1790 no vita soni ny accord de coopération teo amin'ny Frantsa sy Madagasikara, indrindra ny fanafoanana ny lalàna tamin'ny 9 aogositra 1790 nanambarana ny Madagasikara ho zanatany frantsay. Ny omalin'io kosa 2 aprily 1790 no esorin'ny fanjakana frantsay tsy ho isan'ny Madagasikara ireo nosy efatra. Naverina nodinina ny accord de coopération Frantsa Madagasikara tamin'ny 4 jiona 1790. Novalin'ny Frantsa avy hatrany ny 12 jolay 1770 izany raha namaritra ny zone économique exclusive na ny ZEE manodidina ireo nosy efatra izy. Nahazo rariny teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena i Madagasikara noho ny fehinkevitra 430 tsipika 150 laniera-ny fivoriam-ben'ny firenena mikambana tamin'ny 12 desambra 1770 izay manonona ireo nosy efatra ireo ho Nosy Malagasy. Miverina antondresaka eo amin'ny Frantsa sy Madagasikara ny Nosy Malagasy hatramin'ny fionan'ny filorotonta tamin'ny 7 Mey 2012 izay nanambaran'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina fa raharam-piandrianam-pirenena ho an'ny Malagasy ireo Nosy Malagasy. L'appartenance des Isépars est une question d'identité nationale. Je demande solennellement et officiellement à Monsieur le Président de trouver une solution pour la gestion ou la restitution des Isépars à Madagascar. Oh,
na fisaorana ny premier ministre lehibe ny gouvernement napita izay avatra izay asitsika tevitra amin'ilay tompona fanalahidin'ny fifaliana tompoko ny tsikitsika, fanalahidin'ny fahombiazana ny fikirizana, fanalahidin'ny firaisan-kina ny fifanontronana, mifanotrona sy famevoninahitra eto isika momba n'izay fitakina ny Nosy Malagasy izay ary dia manana ny anjara biriky ny tsirairay avy ny olom-pirenena isa tokony zao dia hitondra ny seho ara-kolotsaina indray ireto mpanakanto reto raisitsika mitehitra amin'ny revitrety izy reto. Isaorantsika ny zanaray tonga n'izay sosialistika teka am'revitrety ny orakorajatovo norakoraka ihany fa norakoraky ny manina mety andeha anjambany koa fa norakoraky ny olokendry izany hoe tora-pitia mambolana ka tovinanoka miombotsoa
rehefa lasa ny hira dia misy niteraky ny fo ao anatin'izay antsoina hoe fitakinan'ny Nosy Malagasy zay hitondra anjara tononkalo eto ramatoa perla omeko azy ny sehatra. Sotra tompoko faly dia faly ny fonay a foko indrindraindrindra mahita an'ireto président anankiroa reto mifanakaiky reto ka ty fehezam-boninkazo totonkalo ty mangataka nareo miarala mianaka hitsangana aloha nareo ny tena fototra ty zavatra ty ary asitehaka mafy be mihitsy ho andreo reo ny tena masary reo ny tena masary eo ary hotoanatsika reo a fa ho azotsika nositsika zay tena masary eo reo ny atsika masary. Eny fehezam-boninkazo zany a miainga avy ao amin'le zaika fa efa tsika nafinaritra be le groupe d'intellectuel atao le amle kasika ny lalàna géopolitique tao nisy anay ty ary le tononkalo ireo nositsika manodidina atsika marindrano ka aza votsy raha fatany ireo nosy manodidina aza vrera isangodina aza tsy natakany fa takisanany fa lova sarobidy raitsika ny abidy adidinao ny famerenana ny Malagasy dia ny tany ary tsika tsy ho lany efa 10 taona lasy zay ina nisy no nanaiky tsy nikasa ireo firenena mikambana ho aizenao no tsy mitsangana koa aza mety ho voazanaka fa tsy andofo reo taranaka takio ny fahaleovan-tena ny fiandriana-pirenena ny fandrimpahalemana hoe tsy fanekena lembena na ry zareo mitana basika ripaka ny Malagasy ry Malagasy io avia le hitambatra fa mampanefo ianao sy ho sambatra mangetaheta ambony lakana voasazy voageja voasakana raha toy ny fiditra atao dity reo atsio zareo any apite ireo firenena matanjaka sy mihafa fa tsy maintsy mivoafafa zanahary eo ambiny tsy apio tolosaina ireo mpitondra bataio ka ireo nosy mba tsy ho tantely efa drafitra fa izahay hiady tsy amin'ny tahotra mpanoratra razafy mpanjaperla mpampianatra safotra sady sefotra tahaka ny sifotra na tsy sopotra ny taranaka any afara raha tsy mijoro sika ho antanjanaka noho izany tomboko lasy tomboko vavy dia matsiary fa ny tantely misy andrinana ny haolo manatokondia ny tanonenana misy mpitondra ary Madagasikara dia manana ny filohana. Israel.
izay mitambatra vato izay misaraka fasika ho tahaka ny vatona telitrimony ny afatra napetraka ao Andriamatofoloha hiditra vato ivoaka vato ary ho tahaka ny vato lavasorona ka izay rehetra metrahana anao any ho marina avokoa. Miraro soa antsika rehetra tonga ny fanotrona sy ny famevoninahitra tamin'ity andro anio ity mitoy ny tolona ataontsika ny amin'ny fitakiana ireo Nosy Malagasy dia miraro soa antsika rehetra tsy ho tafitony ny batona feninahitra tsy ho potraka omeny kiraro tsy ho solafaka omeny tehana fa ho ampiky ny feny soa sy ny tsara trenetrano manditana nefa mety ho solafaka lony lanitra mety ho lena ka raha ho lava ihany solafaka ihany dia manaova lava amin'ny akondro solafaka amin'ny tantely na lavo azy dia hiarina ilelaky ny mamy. Amarana an'izao fotoana izao isika koa dia tahaka ny vatam-bany rina isika tsy mikorotana fa mifanamboatra ny toerana koa isy ny fiarahana miala etaeta koa ny manam-pahefana no andeha aloha dia miandry ny fandaminana isika rehetra. Misaotra tompoko.